Lioka toko faharoa. Ny nahaterahan'i Jesosy tao Betlehema. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didina voakany Aogosito Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia dia avy tao amin'ny tanàna Nazareta akany Jodia ho ao amin'ny tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaka Davida sy ny mpianakaviny, mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomany, ary niteraka n'ilay matoany izy dia nodidiny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ny nilazan'ny anjely tamin'ny mpiandro-ondro fahateraka Jesosy. Ary nisy mpiandro-ondro tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondrony tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelanelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy: aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandro-ondro ka nanao hoe: andeha isika akany Betlehema ka hizaza ny zavatra voatonga izany izay nampahafantarin'ny Tompo antsika. Dia nandefaingana izy ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona. Ary noho ny efa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandro-ondro taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandro-ondry niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany arak'izay nolazaina taminy. Ny namoranan'i Jesosy sy ny nitondrana azy tao amin'ny tempoly. Ary rehefa tapitra ny havalona ka ho forana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anarany, arak'ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola nitorotoronina tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: ny lahy voalohany teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Ary mba hanatitra fanatitra arak'izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: domoina roa na zana-boromailala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fampiononana ny Israely, ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy,
Ary rehefa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalànany amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny noho ny teny nilazana azy. Ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny marireniny zaza hoe: Indro, ity zaza ity no voatendro ho fandavona sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatohana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vavin'ny Fanuela avy tamin'ny firenena Asera. Efa antom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taoriana Virjinia azy. Ary efa mpitondra tena tokony 420 taona. Ary tsy niara teo an-kianjan'ny tempolo izy, fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tamin'izany oro izany izy, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema. Ny niverenan'i Josefa sy Maria ary Jesosy nakany Nazareta sy ny nitondranan'i Jesosy niakatra tany Jerosalema rehefa 12 taona izy. Ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo, dia niverina tany Galilea izy dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firaviravona amin'ny Paska. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firaviravona. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy mba fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny ara-dia taminy izy, dia nandeha lalany indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-pantany. Ary nohony tsy nahita azy izy dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka telona dia hitany teo an-kianjan'ny tempolo izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha vao nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: Anaka, nahoana ny nanao toy izany taminay ianao? Zato alahelin-drainao sy izany tady ianao. Fa hoy izy taminy: nahoana ny tady ahy ianareo? Tsy fantatrareo fa tsy maintsy eto an-tranony raiko aho. Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina taminy nakany Nazareta izy ka nanohy azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona.